Mamangy antsika Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana manokana hifandrombona ny toivakan'ny fahamarinana ny Chaîne de l'Unité izany, miaraka amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara sy ny fikambanana mampiely Baiboly Malagasy. Mamangy anao ny tompontsika. Mbola tena mamaton'alina eto amin'ny firenentsika ankehitriny. Eny fa na dia efa 5 taona tokoa aza izao no nahatongavana ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Malagasy. Tena miara-miaika isika fa aiza-pito no manarona ny tandravako. Izao anefa tsy foana ny fanantenantsika. Satria nahoana? Satria tonga Jesosy ilay mazava, ilay fahazavan'izao tontolo izao, tonga izy miposaka avy any amin'ny avo ho antsika. Tena tiany indrindra raha hamirapiratra amintsika izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana izany fahazavana izany. Ho antsika kristianina malagasy, inona moa raha afaka no adidintsika ao anatin'izao fankalazana ny 5 taona niverenan'ny fahaleovantena izao? Tsy ny teny fotsiny hoe tia tanindrazana isika, fa ho fahazavan'izao tontolo izao mihitsy, ho fahazavan'ilay firenentsika. Rehefa nohazavain'i Kristy tsika tamin'ny alalan'ny fifandraisana taminy, dia tiany mba hizaran'izay amin'ny hafa. Antsoin'Andriamanitra manokana tsika sy ianao anatin'ity fotoam-pankalazana lehibe ity. Antsoin'Andriamanitra tsika hanazava ny hafa, ka izay fanazavana izay, izay fahazavana izay mihitsy no hanitsy ny diany ho amin'ilay lalam-pahasambarana atoron'i Jesosy. Misy lalam-pahasambarana atoron'i Jesosy efa raisintsika sy ianao anatin'ity herinandro ity ao amin'ny Matthieu 5 ao. Andro fahatelo tsika sy ianao anio andiniantsika an'izay lalam-pahasambarana izay. Tsy ho an'ny olona manokana ihany anie izany, fa tena hoe misokatra ho an'ny olona rehetra ary ho antsika koa, ka andao hiainantsika dia zaraintsika. Matthieu 5:15 no andao hiarahantsika sy ianao mijery anio. Mialohan'izany nefa andao hiaraka hivavaka fohy isika. Andriamanitra rainay, misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay, afaka mandray ny teninao, sokafo ny vavahadi-tsainay dia mitenena amin'ny tsirairay avy. Ho fantatray tsara ny andraikitra apetraka ao aminay amin'ny maha kristianina malagasy anay, n'aiza misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao arany ovakitsika sy ianao izay Matthieu 5:15 izay ilay tenin'Andriamanitra hodiniantsika fohy amin'ny ity anio ity. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Lalabe niravako fa tamin'ny andron'ny Jiosy, tamin'ny fotoanan'i Jesosy tany, na amin'ny vanim-potoana ankehitriny mihitsy koa aza, dia tena zavatra tao mifanohitra amin'ny fenitra, amin'ny fomba fijery eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina, io lalam-pahasambarana lazain'i Jesosy io. Sambatra hoe malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Moa tsy mampikikika ny any anatintsika ve izany? Hitantsika ombienimbeny eo manodidina antsika koa fa ohatran'ny mifanohitra amin'izany no misy. Toa ny mahery teny, ny be filaza, ny mahay mampanjaka ny heviny, ireny ange no ekeny teny ka ohatran'ny lasa tompo-tanàna, moa tsy izay? Azo antoka anefa ravako fa izao tsy lany andro velively ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe akory lany daty ilay izy, fa tena mahomby ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra, ilay mahefa ny zavatra rehetra, ilay tompon'ny fahefana rehetra, nefa sady tena tia antsika koa. Ndikany tsy hanoro voana antsika mihitsy akory izy no oviana noviana. Fa mila lalinintsika tsara izany ny hevitry teny hoe malemy fanahy. Fa ao ny vahaolana atoron'ny tompo mba ahafahantsika sy ianao miditra ao anatin'ilay fahasambarana amin'ny fiainana misy dikany mamokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena ohatran'ny tsy tian'ny olona,
tsy mahasarika ny olona le hoe malemy fanahy, satria amin'ny olona zany malemy fanahy zany ohatra olona resy angery fa zany tokoa ve nefy tena olona resy ve zany malemy fanahy. Matetika ny tsy fahafantarantsika tsara le hevitry ny tena no mahatonga antsika tsy voataona hakatozy lazainy le tenin'Andriamanitra. Raha tany amin'ny testamenta taloha zao Mosesy no ambara fa tena olona faran'izay nalemy fanahy. Hitantsika any amin'ny bokin'ny Nomery toko 12:1-9 hoe Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra ety ambonin'ny tany. Fa olona malemilemy koa zany ty Mosesy ty. Tsy izany velively jereo anie Mosesy rehefa nijoro teo anatrehan'ny Farao nilaza taminy hoe avelao andeha hanompo an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tena saly Mosesy ry jereo koa anie izy le tamin'izy tafaverina avy teny an-tendrombohitra nitondra an'ireo didy 10 tamin'ny vato fisaka roa teny an-tanany. Na eny izy hoe ary toa misy fety hafahafa reto zanak'Israely reto, aika zareo nanompo sampy be tao, nanao omby lahy kely volamena ho azy ireo zareo. Fa moa tsy tena zava-matahotra nge no nipoahany fomba fipoahan'ny fahatezeran'ny Mosesy tao tamin'izay nefa dia lazaina hoe tsy misy malemy fanahy ohatra ny Mosesy. Ny dikany tsy hoe olona tsy misy fihetseham-po anie zany ny dikan'ilay hoe malemy fanahy, na sao dia eritreretinao hoe olona voan'ny be manaiky. Tsy zay. Raha mijery an'i Jesosy indray tsika, daony antsika hijery ny ohatra Jesosy Kristy. Jesosy le miteny amintsika any amin'ny Matio toko 2:20, ao nefa vakiko aminao ny 9:7-13. Matio toko 2:20-7-13. Hoy ny Tompo Jesosy hoe entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Jesosy zany no miteny amintsika hoe ndao nianatra aminy. Izy no ilay malemy fanahy tsy miavona am-po. Rehefa ny karazana fahalemem-panahin'i Jesosy no arahantsika dia mitondra fitsaharana aty anatintsika izany. Mitondra fitsaharana eo amin'ny fiainantsika. Andao anie jerentsika senao akaiky kokoa ny fiainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Mandinika an'i Jesosy tsika. Nisy fotoana indroa mihitsy aza. Indroa mihitsy Jesosy napiatra fahefana goavana tao amin'ny tempoly. Nanjera ny latabatra, nandroaka an'ilay biby nataony zareo tao. Misy latabatra fivarotana samihafa tao. Dia ndroan'ny tompo izany. Raha izany no izy, ary tsy midika mihitsy izany le hoe malemy fanahy hoe milefitra amin'ny zavatra rehetra. Fa inona ary ny heviny? Inona ny hevitry le hoe malemy fanahy? Raha ohatra ka jerentsika amin'ny teny fototra ny aviany ny teny hoe malemy fanahy io, dia toy ny hoe manana hery voafehy izay le heviny. Izany hoe mazava fa misy hery lehibe ao kanefa io hery io tsy ampiasaina fahatany fa misy ampifantohana an'ilay izy, ampiasana ny hery io manokana. Hitanao ohatra izany izao, ohatra akaiky raisintsika senao. Asa ianao raha efa nahita an'ireny sirika ireny, ilay fampisehoana isan-karazany ireny, dia amin'ireny misy karazam-biby ohatra hoe orsa be, bera amin'ny teny gasy, na misy lion, liona. Dia ahoatrany ahoana ireny liona sy bera any anatin'ny fampisehoana ireny? Tsy hoe ange akory lasa tsy manan-kery n'inona ilay biby, fa voafehan'ilay tompony, ilay mpibaiko azy tsara izy, dia ampanaoviny an'izay
tiany atao, ary izay ihany no ataon'le biby. Hitanao, reny biby reny lasa mifantoka, mifankatoavana n'le tompony. Entiny hampifalifaliana ny mpijery, izay ny ampiasany an'le heriny lehibe. Dia variana daholo ny olona. Ho an'i Jesosy, tena Andriamanitra ny Jesosy hoe. Andriamanitra tonga tetỳ ambonin'ny tany. Nanana ny fahefana rehetrarehetra izy. Afaka mihitsy io tompo io hoe tsy niaritra ny mafy tamin'le nampijalian'ny mpitondra fivavahana jiosy azy sy nampijalian'ny miaramila romanina azy. Afaka tsy niaritra n'izany ange izy. Fantatrao moa, teny kely monjany dia tonga daholo ny anjely namonjy an'i Jesosy manafaka azy teo amin'io hazo fijaliana niantonany teo io, tamin'le fijaliana ny aretany, afaka nandripaka an'ireo olona mandreraka be ireo. Fa tsy izany anefa ny nataon'i Jesosy, fa hono nian-tsitrapo izy, namela ny tenany ho kapohana, ho rorana, ho tevatevaina, tenenina ratsy, navelany hiseho izany rehetrarehetra izany. Fa tsy ny loabava ilay Jesosy antsika. Tsy ny loabava izy, tsy nanohitra na dia kely aza mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rainy, hitondrany hatramin'ny farany ny helokontsika olombelona teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe nofeheziny izany ilay heriny hanatanterahany ny sitrapon'Andriamanitra, vokatry ny fitiavany atsika. Izay ilay fahalemem-panahin'i Jesosy tia ny ianarantsika sy ianao. Ny dikany ilay fahalemem-panahy izany dia fanekena ny ampiasa ny hery sy ny fahefana anantsika tsy ho an'ny tombotsoa ho an'ny tenantsika manokana, fa hikatsahana ny tombotsoa sy ny tsara indrindra ho an'ny hafa. Izay ilay nosoratan'i Paoly, mazava tsara ny Filipiana 2:5-9 manambarany amin'i Jesosy hoe aoka ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy natao no zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'ny naka ny endriky ny olona, naka ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ho an'i Jesosy izany fantany tsara ny Andriamanitra tompony fahefana rehetra azy, kanefa tsy natao no zavatra nofikirina mafy izay. Ndao izany ny ianarantsika sy ianao, fa izany toe-po sy toe-tsaina izany no afaka hitondra ny fiainantsika manokana sy hitondra ny firenentsika ho an'ny fitsaharana. Toantsika sy ianao izay mitonona ho kristianina io ankehitriny, dia samy hisaina, dia ahazo tsara ny anatintsika any, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra madiodio anie, dia nomen'Andriamanitra zo sy andraikitra isika, nomeny zo sy andraikitra ho zanak'Andriamanitra. Araka ny Jaona 1:12 hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ianao na antsika sy ianao, fa miaraka amina iraka goavana izany, iraka goavana hoe voatendry ho maso ivoan'ny lanitra tsika, ambasadoro eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. Araka ny Korinthiana 2:5-20 milaza hoe iraka solon'i Kristy isika, ambasadoron'i Kristy. Toeram-boninahitra mahagaga ange izany raha havako hoe, kanefa tsy omenantsika ho ararotina tahaka an'ilay ohatry ny fanao mahazatra izay tena hita mihitsy ny maharatsy azy eto amin'ny firenentsika, hoe ahoana, hoe mahazo toeram-pahefana ry se dia maika ery hamoky ny tena sy ny
fianakaviana aloha fa ny vahoaka ny hafa rehetra rehefa misy ambiny eo dia menakely eo ihany izy tsy izay tsony tsy izay le fisainana ampianaran'i Jesosy atsika hanomezany atsika modely tsara tarehy izao le fahefana le harena le fahaiza-manao atsika izany rehetrarehetra izany inge tsy misy atsika sy avy amintsika anie izany fanomezana kadô avy amin'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Ireo rehetrarehetra nomeny atsika ireo tsy ho an'ny tombotsoa atsika fa ho an'ny tombotsoa ho an'ny hafa. Ny dikan'ilay hoe malemy fanahy dia ilay manafoana ny tena tahaka an'i Jesosy. Izany hoe napetrany an-tsitrapo, napetraka Jesosy an-tsitrapo ireo zosy fahefanana ananany ary nidina faran'izay ambany izy. Naka ny endriky ny andevo. Izany ange ilay izy ry saka izy naka ny endriky ny andevo teo anivon'ny fiarahamonina olombelona Jesosy. Toy izany koa tsika dao rangahy naiky hidina mahazo tsara ny zavatra iainan'ny hafa ary onena azy. Onena tsy hoe mitsetsetra fahatany fotsiny dikan'izany ny fahorian'ny hafa fa tafapetraka eo amin'ny toerany dia sa manolotra ny sarobidy sy ny tsara indrindra aty amintsika mba hampiakarana ny hafa ho ambony. Izany ilay malemy fanahy. Tsy miady ny hampanjakana ny zoako manokana fa ohatran'i Jesosy nitevatevaina nefa tsy mba nanevateva. Ranjaha io Jesosy io tsy mba nandrahoana fa nanao inona? Nanome ny adiny ho an'ny mpitsara marina Jesosy. Araka amin'ny Petera 1:2-7. Ho ravako. Tsy hoe voan'ny be manaiko iaho aminao ny dikany antsoina hoe malemy fanahy fa olona mahafantatra sy mankafy tsara ny toerana nametrahan'ny Tompo azy kanefa tsy manararoatra. Tsy manararoatra an'izany ho amin'ny fitiavan-tenany. Ny heriny kosa dia mirehatra ho an'ny tombotsoa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Hitantsika ny nanehoan'i Jesosy an'izany tamin'ny nanadiovany tamin'ny fomba tena henjana ny tempolo tao Jerosalema. Ny trano koa izy atao hoe trano fivavahana fa nareo toa manao azy ho Joify reny jiolahy tsy azo ekeny izany amin'ny Tompo. Izany hoe rehefa tombotsoa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra mirehatra mihitsy ny Tompo. Rehefa tombotsoa ho an'ny tenany manokana mihidy izy tsy izany mihitsy ny fiantom-pisiny. Izay ilay malemy fanahy. Raha miverintsika amin'ny lalam-pahasambarana toron'ny Tompo antsika tao amin'ilay Matthieu 5:5 hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Dia mazava amintsika izany izao ny fenitra vaovao mila iainantsika kristianina rehetra. Tsika kristianina malagasy mankalaza an'ilay 580 taona ny fiverenan'ny fahaleovantenantsika. Ry kristianina malagasy io, tianao ve ny andovan'ny tany? Tianao ny ahita ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao andavanandro sy eo amin'ny fiainan'ny firenenao io? Tsika sy ianao nge no atsoin'ny Tompo hoe atsoin'ny Tompo hitombo amin'ny fahalemem-panahy na ambara-tsotra hoe fanetretena. Efa nisaininao ve raha afaka hoe manahoana moa izany izao mitaranaka manaraka io ny fandehany? Efa nisaininao lova ohatry ny ahoana no avelantsika ho an'ireo taranaka ireo? Efa nieritreretintsika tsara ve izany? Ndao arak'izay tandrify atsika tsika tsirairay mihitsy no hanapa-kevitra samy hidina ny totohatry ny fanetretena ohatran'i Jesosy. Izay indrindra nge ny teny filamatry ny toivakan'ny fahamarinana, fikambanana kristianina miady amin'ny kolikoly, miara-miasa amin'ireo fikambanana hafa rehetra izay mampijoro mazava fa Kristy ny fahamarinana. Tazomintsika ilay tenin'Andriamanitra ary tsy tazomintsika fotsiny fa tanterahintsika ilay teny filamatra ao amin'ny tantara faharoa 7:4-10 milaza hoe raha ny oloko izay natsoina ho amin'ny anarako ny Tompo no avy hanetri-tena ka hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony sy hanasitrana ny tany. Miandry anao ny Tompo ravako.
miandry anao ny tompo, meteza ianao halemy fanahy toa an'izay so, dia handova ny tany ianao ary hitondra ny hafa ihany koa, handova ny tany izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Fiadanana ho anao.